dia mbola mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androany tsika dia resaka ny antsoina hoe famelan-keloka. Famelan-keloka anisan'ny tena fampianarana fototra, fampianarana kristianina ifantohan'ny fotom-pampianarana kristianina ny antsoina hoe famelan-keloka, satria tsika rehetrarehetra tsy misy dikany ny anarahana ny Jesosy Kristy raha ohatra tsika ka tsy ho voavela heloka, tsy mahatsiaro fa voavela heloka. Ary io ihany koa ny tena anisan'ny olana be dia be ny kristianina amin'izao fotoana izao, satria tsy manana pe, tsy mahatsiaro an'izay famelan-keloka izay tsika dia manjary mitady vahaolana amin'ny zavatra maro isan-karazany. Dia resaka manokana momba ny famelan-keloka io satria io ny tena anisan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao. Io ny tena nahatonga an'Andriamanitra hiala tao amin'ny lapan'ny ary tonga teto amin'izao tontolo izao mba hamela ny helokontsika rehetra. Ohatrin'ny ahoana moa ny antsoina hoe famelan-keloka? Raha notanitsika hoe ahoana ny azona famelan-keloka, dia matetika ny zavatra tenentsika voalohany dia hoe fibebahana. Tsy diso izay, ary tena tsy diso izay. Fa aoriana kely eo mbola nazava ny tena antsoina hoe fibebahana, satria ny fibebahana dia tsy ilay définition religieuse amin'izao fotoana izao hoe mipromettre fa tsy hanao an'izao intsony, miezaka tsy hanao an'izao na ihany koa manenina amin'ny zavatra ratsy natao. Izay no ilazan'ny olona ny atao hoe fibebahana, fa saingy tsy izay ny atao hoe fibebahana. Fa androany aloha tsy ho izay ny tena ho resantsika fa ny antsoina hoe famelan-keloka. Ahoana ny azona famelan-keloka? Ny zavatra mila azontsika dia ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ny fahafatesana no tambin'ny ota. Ny fahafatesana no tambin'ny ota. Inona ny dikan'izay? Inona ny dikan'ny hoe fahafatesana no tambin'ny ota? Tsika rehetra raha ny tena marina, satria tsika mpanota dia ny tokony mandova fahafatesana tsika rehetra satria mpanota. Andriamanitra tsy afaka mitakosina na mifanatrika amin'ny mpanota. Ny atao hoe ota dia tsindriko ety am-piandohana, ny atao hoe ota dia tsy ny akta ataon'ny olona anankiray akory, tsy ny zavatra ataontsika akory ny mahatonga antsika hoe mpanota. Tsy hoe satria ny olona mangalatra dia mpanota, tsy hoe satria ny olona mitsangatsanga dia mpanota, tsy hoe satria ny olona manainga dia mpanota. Tsia, fa ny atao hoe mpanota dia natiora. Teraka nandova ota ny olona, izany hoe na iza teraka Adama, taranaka Adama dia mpanota avokoa. Zay mila mazava tsara zay, satria indraindray tsika mieritreritra fa ny atao hoe ota dia ny zavatra atao, ny atao hoe ota tsy ny zavatra atao, fa ny atao hoe ota dia natiora any anatintsika mihitsy. Zay ny atao hoe ota. Fahafatesana ny tambin'ny ota, ina ny dikan'izany? Koa satria tsika nandova ota dia ny dikan'izany dia mandova fahafatesana ihany koa tsika, satria mpanota. Tahaka nidiran'ny fahafatesana tamin'ny olona anankiray hoy izy Paoly, nidiran'ny fahasoavana kosa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tahaka nidiran'ny fahafatesana taon'ny Adama, nidiran'ny fahasoavana kosa taon'i Jesosy Kristy. Koa satria fahafatesana ary ny tambin'ny ota dia ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mazava hoe aina solon'ny aina. Aina solon'ny aina. Inona ny dikan'izany? Koa satria tsika mpanota dia mba hahavelona tsika, hahavelona amin'ny mpanota anankiray, dia tsy maintsy misy an'izay aina solon'ny aina izay manarona n'ilay fahafatesana tambin'ny ota. Mila mazava izay zavatra izay. Ary izay natokan'Andriamanitra nanome vahaolana tamin'ny zanak'Israely raha ohatra ka mamaky ny Levitiko sy toko 4 tsika. Tsy hamaky moa fa manjary lava be le fanazavana, fa za mampirisika antsika hamaky ny Levitiko sy Ray manontolo. Ao izy manoro ny atao hoe asa-pisoronana,
rehefa manota ny olona anankiray dia mitondra zanak'ondry, ary rehefa mitondra zanak'ondry na zanak'omby na ihany koa mitondra voromailala sy ny tahaka izany. Koa rehefa manota ny olona anankiray dia indray mandeha isan-taona izy tsy maintsy manao fanatitra noho ny ota, ary dia mitondra zanak'ondry izy mariany any amin'ny Levitikosy any, Levitikosy 2:1-3 zanak'ondry tsy misy kilema hozy izy, mitondra izy zanak'ondry tsy misy kilema. Inona dikan'izany? Important be le hoe zanak'ondry tsy misy kilema, satria ny antony tsotra, iny zanak'ondry tsisy kilema iny no ho aina solon'ny aina, anarina n'ilay fahafatesana tambin'ny ota. Zany hoe izany nanota, izany mpanota, iza no tokony andova fahafatesana satria mpanota, dia alaina kosa ny zanak'ondry tsy misy kilema. Ary raha mamaky tsika ny amin'ny Levitikosy 4 dia miteny izy hoe apetrao eo ambony lohan'ny zanak'ondry izy ny tanany, dia rehefa mivametraka ny tanany eo ambony lohan'ny zanak'ondry ilay olona dia mifindra any amin'ilay zanak'ondry ny fahotan'ilay olona ary ny pureté, ny sainteté, zany hoe lay zanak'ondry tsy misy kilema, lay fahadiovana rehetra ao amin'ilay zanak'ondry mifindra kosa any amin'ilay mpanota. Zany hoe misy transfert, misy échange ao anatin'ilay mpanota sy ao anatin'ilay zanak'ondry. Ny fahamarinana, ny fahamasinan'ilay zanak'ondry mifindra makany amin'ilay mpanota, ary ny fahotan'ilay mpanota kosa lasa afindrany makany amin'ilay zanak'ondry. Rehefa vita izay, alatsaka ny ranon'ny zanak'ondry, dia rehefa latsaka ny ranon'ny zanak'ondry dia atao mifanatitra dorana zanak'ondry madio tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra ilay mpanota. Isan-keritaona ny zanak'Israely tsy maintsy mamerina an'izay. Fa maninona moa ny hoe isan-keritaona? Tadio tsara fa ny aina dia ao anatin'ny rà. Ao anatin'ny rà no misy ny aina. Fahafatesana ny tambin'ny ota, araka ny resakantsika teo, aina solon'ny aina, ko satria ny mpanota noho ny amin'izay fahotana izay miteraka fahafatesana izay dia mila aina izy manarona an'izay, ary izay aina izay izay hita ao anatin'ny rà n'ilay zanak'ondry, satria ao anatin'ny rà no misy ny aina, izay aina ao anatin'ilay rà ny zanak'ondry izay no manarona ny fahotana ilay mpanota, mandritry ny heritaona, mandra-panaovany fanatitra vaovao indray, mandra-panaovany fanatitra vaovao indray amin'ny taona manaraka. Fa maninona no heritaona? Satria misy fetrany ny aina ao anatin'ny rà. Ny rà ny aina ao anatin'ilay zanak'ondry heritaona, ny fetran'ny aina ao anatin'ilay zanak'ondry heritaona dia heritaona mazava ho azy. Ary izay no mahatonga hoe tsy maintsy averina isan-taona ny fanatitra teo amin'ny zanak'Israely. Tsy maintsy averina isan-taona ny fanatitra eo amin'ny zanak'Israely. Fa inona kosa no nitranga? Inona kosa no nitranga teo Kalvari? Inona kosa no nitranga teo Kalvari? Hozy izy Jaona raha nahitan'i Jesosy Kristy hoe indro izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ry havana, raha ny tena marina dia fisoronana no nitranga teo Kalvari. Fisoronana no nitranga teo Kalvari. Fa ny zanak'ondry fotsiny no nisolo. Ka tsy ilay zanak'ondry tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha no niakatra teo amin'ny hazo fijaliana, fa ilay Andriamanitra tompon'ny aina no nidina teto amin'izao tontolo izao ary nanatitra ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Andeha mba ho resahantsika kely momba ny raha io satria zavatra sarobidy, hitako hoe zavatra tena sarobidy. Ny tokony fantatritsika dia izao, ao anatin'ny rano misy ny aina, ary araka ny lazaintsika teo dia niza taranaka Adamo dia nandova rà mpanota. Nandova rà mpanota satria nanota i Adamo. Nandova rà mpanota avokoa tsika rehetrarehetra. Ka niza taranaka Adamo dia mpanota avokoa. Na voateraka dia fa nandova rà mpanota. Natiora ny ota hozy izy tsika fa tsy ny zavatra atao.
ko satria natiora ny ota dia ny tokony ho fantatritsika ary zay ny tokony mazava amintsika ny baiboly rehefa mitanisa linie mitanisa hoe ianina zanak'anina ianina zanak'anina ianina zanak'anina dia ny ray ny tantsaina inona dikan'izany avy amin'ny ray ny fitanisana ny linie avy amin'ny ray no fitanisana no fandovana an'ilay ra zany hoe ny raintsika rehetrarehetra dia taranaka adama dia avy any amin'ny adama avokoa zany hoe nandova rany adamantsika rehetrarehetra fa saingy izao Jesosy Kristy kosa tsy mba olombelona ny rainy. Jesosy Kristy tsy nandova ra vao amin'ny adama fa Jesosy Kristy kosa lay ran'Andriamanitra ny tao aminy. Raha ny tena marina zany Jesosy Kristy irery ny olombelona tsy nandova ota, tsy nandova lay ra nisy fahotana tao amin'ny adama. Jesosy Kristy irery no antokana tsy nandova an'ilay ra misy fahotana tao amin'ny adama. Ary zay no natonga anazy hoe Jesosy Kristy tsy nandova ota, tsy tahaka atsika rehetrarehetra. Ary izay indrindra lay olombelona tokana tsy nandova ota, zay ny tenin'ny Paoly, fa izay tsy nalala ota ozy izy dia nataon'Andriamanitra tonga ota mba ho tonga fahamarinana ho aminy kosa tsika. Zay tsy nalala ota dia nataon'Andriamanitra tonga ota mba ho fahamarinana ho aminy kosa tsika. Fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofo ny nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka endriky ny nofo ota na nameloka ny ota tao amin'ny nofo. Romanina 9:7. Inona ny dikan'izany? Jesosy Kristy izay tsy nandova ota, Jesosy Kristy izay tsy nandova ota, izay tsy nisy, tsy nierite an'ilay ra feno ota tao amin'ny adama no nataon'Andriamanitra tahaka n'ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Ilay zanak'ondry tsy misy kilema niakatra teo amin'ny hazo fijaliana, niakatra teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny dikan'izany? Jesosy Kristy ny solon'ilay zanak'ondry tany amin'ny testamenta taloha. Ary rehefa niakatra teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia zao zavatra tokony ho azontsika. Misy fetrany, ny dikany hoe aina solon'ny aina. Ny tany amin'ny testamenta taloha oeritaona ny fetran'ny zanak'ondry, ny ra tao amin'ilay zanak'ondry, ny aina tao amin'ilay ran'ny zanak'ondry eritaona. Fa raha mandinika tsika hoe firy hafiriana ny fetran'ny aina tao anatin'ilay ran'ilay Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra tsy misy fetrany. Ary zay indrindra ny teneniny any amin'ny Hebreoany hoe ary izy ozy izy dia tsy mitondra rano silà na ranondry lahy fa ny ranony tenany ozy izy, ary dia niditra tamin'ny fitoerana masina ary dia nahazo famonjena ao antsika mandrakizay. Zany hoe ny saromany Jesosy Kristy, ilay rano Jesosy Kristy dia manarona antsika mandrakizay. Ao amin'ny Hebreo 7:2 izy mazava be ny teny ao. Ary saika diovina amin'ny raha avokoa izy ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ny antokana azontsika famelan-keloka aoka mazava tsara zay. Ny antokana azontsika famelan-keloka dia tsy misy afa-tsy ny rana latsaka Jesosy Kristy. Tsy ny fibebahanao ny azonao famelan-keloka. Ilaina ny fibebahana. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny fibebahana. Fa nandohalika andadilady hitomany zay tianao atao rehetra. Fa rehefa tsy mino ianao fa ny rano Jesosy Kristy no mamela ny elokao dia tsy ho voavela ny elokao. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy ra alatsaka. Ny ra nalatsaka Jesosy irery no azontsika famelan-keloka. Satria inona ny antony? Ny rano Jesosy, lay rano zanak'ondry tsy misy kilema, maharitra mandrakizay, iny manarona ny fahotanao. Ny Église réformée sy ny Église protestante rehefa amin'ny liturgie voalohany dia misy an'ilay fotoana voalohany teny sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah elo ka tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Fa mba azon'ny olona tsaina avy hoe fa maninona moa ny voasarona ny elokao, fa maninona ny voasarona ny fahotanao? Tsotra ny antony noho ny amin'ny rany Jesosy. Noho ny amin'ny rany Jesosy irery no afaka manarona ny elokao sy ny fahotanao. Finoana zany ny avany. Tsy afaka mandeha amin'ny fahitantsika fa finoana zany. Finoana ihany ny azonao famelan-keloka. Finoana
fa nalatsaka jesosy ny rany lay aina solon'ny aina mba ho famelana ny eloko ao. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Tadio zay, tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Tany amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Genesis dia efa mazava ny zavatra nitranga atao amin'ny Genesis. Rehefa avy nanota ny zanak'Israely ty mba tiako hazava tsara amintsika ty zavatra ty. Rehefa avy nanota i Adama sy Eva, ny zavatra ny réaction ny Adama sy Eva voalohany vao nanota i Adama sy Eva dia lasa izy nandeha ny hery. Vao nahay ny feon'Andriamanitra izy tao amin'ny Saedena, nandehandeha tao amin'ny Saedena tamin'ny voalohany izy niaraka tamin'ny Jehovah tao, niaraka tamin'ny tao, nitafatafa tamin'ny isan'andro. Fa rehefa nanota i Adama sy Eva, ny réaction voalohany dia lasa izy nitsoaka. Teo izy tsy fantany hoe ny boridana izy, fa rehefa nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy, zay vao nahalala izy fa ny boridana. Inona ny dikan'izany? Rehefa nanota i Adama sy Eva, ny réaction voalohany dia niafina an'Andriamanitra. Ary zay ny olana, itsika rehefa manota, ny réaction antsika voalohany matahotra noho ny fahotantsika dia lasa tsika miafina an'Andriamanitra. Fa saingy zao, na niafina ary Adama sy Eva, ny réaction n'Andriamanitra voalohany rehefa niafina Adama sy Eva dia hozy izy Andriamanitra hoe Adama aiza moa ianao, Adama aiza moa ianao. Inona ny dikan'izany? Itsika na miafina aza, itsika na mitsoaka aza noho ny amin'ny fahotantsika, Andriamanitra kosa mitady atsika dia mikaroka atsika. Andriamanitra mitady atsika dia mikaroka atsika. Zay ny zavatra voalohany. Faharoa manaraka an'izay, koa satria nanota i Adama sy Eva, koa satria fantany fa niboridana izy, dia ny zavatra nataony lasa izy nandeha nanamboatra akanjo ravina aviavy mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra. Fa za mba te an-tany, maharitra hafiriana ane zany, maharitra hafiriana re zany akanjo ravina aviavy zany, maharitra hafiriana zany akanjo ravina aviavy zany, minao fa isolo isaky ny tapakandro amin'izany akanjo ravina aviavy zany, andeha isolo akanjo isaky ny tapakandro. Fa zay ny olombelona zay. Koa satria manota ny olombelona, koa satria manota ny olombelona, koa satria matahotra n'ilay présence an'Andriamanitra izy noho ny amin'ny fahotany, dia lasa izy manamboatra akanjo ravina aviavy, lasa izy manamboatra akanjo ravina aviavy, lasa mandeha manao asan'Andriamanitra, lasa izy mandeha manao maka n'ity titre rehetrarehetra ity, maka titre mpiandry, mianatra tenin'Andriamanitra, manao ty zavatra rehetrarehetra ity, manao akanjo ravina aviavy mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra. Mila mazava amintsika ry havana fa ny atao hoe religion dia atao hoe dena no nisin'ny religion voalohany, zay nataony Adama sy Eva tamin'ny alalan'ny akanjo ravina aviavy. Naka akanjo ravina aviavy i Adama sy Eva mba présentable azy eo anatrehan'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra ataontsika olombelona, miezaka satria tsika tsy mahatsiaro famelan-keloka, satria tsika noho ny amin'ny fahotantsika dia mitsoaka an'Andriamanitra, ary rehefa teo présentable eo anatrehan'Andriamanitra manamboatra akanjo ravina aviavy, lasa manao asa soa, lasa miezaka maka n'ity titre rehetra ity, lasa manao miezaka ao anaty fiangonana, lasa mikarakara ao anaty fiangonana. Tsy ratsy zany, za tsy miteny hoe ratsy zany, fa saingy zao, raha ohatra ka ezaka ataonao anatonanao an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahotanao ny anaovanao an'izany, dia za te hiteny aminao akanjo ravina aviavy zany eo anatrehan'Andriamanitra, satria tsy maharitra zany eo anatrehan'Andriamanitra, tsy afaky ny haritra zany eo anatrehan'Andriamanitra. Zao kosa ny vahaolana nomen'Andriamanitra, koa satria akanjo ravina aviavy tsy maharitra no nataony Adama sy Eva, dia lasa kosa Andriamanitra nomen'Andriamanitra akanjo ody biby i Adama sy Eva. Raisosany an-tsaina havana fa alohan'ny anaovana anomezany azy akanjo ody biby, tsy maintsy namono biby Andriamanitra, tsy maintsy namono zanak'ondry Andriamanitra mba hazona manamboatra n'ilay akanjo ody biby. Ny akanjo ody biby maharitra mandra-pahafaty za mino, fa na tsy misolo mihitsy azy maharitra akanjo ody biby. Fa alohan'ny anaovana ny akanjo ody biby, tsy maintsy namono biby Andriamanitra. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Tao amin'ny Saedena ry havana dia efa nisy tandindony Jesosy Kristy, lay akanjo ody biby zay hany manarona ny olombelona, zay mandrakotra ny olombelona, ahafahan'ny olombelona manarika andray, manarona ny fitanjahana eo anatrehany Jesosy, eo anatrehan'Andriamanitra.
lay akanjody biby avy amin'Andriamanitra irery, lay misy raha latsaka irery no afaka manatrika an'Andriamanitra, manarina ny fitanjahantsika. Fa raha le akanjo ravinaviavy amin'ny ezaka ataontsika, amin'ny asa ataontsika, amin'ny zavatra rehetrarehetra zay eritreretintsika atao amin'ny tenantsika, amin'ny saim-pata-kelyntsika, ka hanaovantsika akanjo ravinaviavy mba hanakona ho tako-kenatritsika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy maharitra izany rehefa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Tadidio fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Ny raha latsaka Jesosy Kristy irery no azonao famelan-keloka. Amin'ny manaraka rehefa miteny ianao, sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny, dia tadidio fa ny vidian'Andriamanitra lafo ny nanaronana ny elokao sy ny fahotanao, no ny amin'ny rano Jesosy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana no mahavoasarona ny elokao. Tsy noho ny ataonao aza mitady akanjo ravinaviavy, fa ny akanjody biby zay Jesosy Kristy nisy raha latsaka, zay ihany no afaka manarina ny elokao, ary zay ihany no afaka mahapresentable anao eo anatrehan'Andriamanitra ray, Jesosy Kristy sy ny raha nalatsany. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery. Amen.